an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady vao antso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio zoma fa 17 ny volana Mey 2024 mbola hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mampahery ny fanahy masina iombonantsika indray amin'ny fanompoam-pivavahana maraina. Aoka hitsangana isika miara isaotra sy idiran'Andriamanitra amin'ny famakiantsika ny salamo fa 17 ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Salamo fa 17 ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa niara-nahita isika dia vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe zavatra iray aloha no nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko dia ny toetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Fa hanafina ahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampihery ahy amin'ny fierena ao andainy izy, hanandratra ahy eny ambony vatolampy izy, koa dia hisandratra ambony fahavaloko manodidina ny lohako, ka hanatitra fanatitra hiompiana ao andainy aho, hihira sy hankalazan'i Jehovah aho. Amen. Iombona amin'ny hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, dia irainay ny anaranao, fa tsara ianao no sady mpanao ny tsara ihany koa. Ankalazanay ny anaranao fa mpanjaka be voninahitra ianao, be fitiavana sy famindrampo. Misaotra anao izahay tamin'izay rehetra nito an-tananao sy nifimbinanao ny fiainanay, indrindra raha namakivaky ny alina iny izahay dia nomenao indray ny maraim-baovao. Fa sitraka ao indrindra no mbola iainanay, dia mankasitraka Tompo ny amin'ny fitondranao isan'andro ny fiainanay, ary asehonao aminay ihany koa izay rehetra mahasoanay. Hoentinao amin'izay rehetra sitraka ao izahay, feno fankasitrahana anao izahay fa amin'izao maraina izao dia eto an-tranonao no hanombohanay indray ny tontolo andronay. Dia misaotra noho ny amin'ny fitarian'ny fanahinao masina izay hoentinao mampahery anay isan'andro hanantona anao. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamela ny helokay ihany koa satria fantatray fa tsy mendrika izahay manoloana ny fahasoavanao. Diovy amin'ny ran'i Jesosy Kristy izahay, ary avozy amin'ny alalan'ilay fanahinao masina, mba olona vita fihavanana aminao Andriamanitra ary mba manana anjara ihany koa ao amin'ny fanjakanao. Ankehitriny izahay hatrika izao fotoana izao dia mino sy manantena ihany koa ilay asan'ny fanahinao masina izay hampahery anay indray, mba tena tonga anay hiaona marina aminao Andriamanitra, handray ny fahasoavanao eto amin'ity tranonao ity. Dia matoky sy mino izahay fa manatrika anay ianao, ary izao fiombonana izao ihany koa dia mba ho ankasitrahana feno eo anatrehanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay toy izany. Amen. Hivavaka isika. Ankehitriny Andriamanitra, tonga ny fotoana izay hanambaranao aminay indray ny sitraponao. Ilay fanahinao masina ny asa mahery ao anatinay, hanokatra ny fosaina mampanahinay, ahatonga ny teninao anjary fiainana ao anatinay, ahatonga anay ihany koa ho amin'ny fanavaozana isan'andro amin'ny alalan'ny asan'ny fanahinao. Dia tsy hiverina foana any aminao izany teny izany raha tsy efa nahatanteraka izay nanirainao azy, ka ambinina amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny anjara mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia izay hitantsika ao amin'ny filazaon-tsara araka ny Luka. Luka 4 andininy 7:12 ka hatramin'ny 7:10. Luka 4 andininy 7:12 ka hatramin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galilea, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany, ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazain'izy rehetra. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny sabaty izy ka nitsangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny boky Isaia mpaminany, ary noho namelatra ny boky izy dia nahita ny teny voasoratra hoe ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositra hitory-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahoriana, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah. Amen. Shay masino
manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana amen. Dia mbola napaka ao am-ponareo mandraikariva ny riavana ny fitarian'ny fanahy masina andraisana indray ny afatr'Andriamanitra amin'izao anio izao. Araka izay efa novakiana tamintsika teo ny anjara mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazantsara araka ny marika 4:4-10 ka hatramin'ny 5:20. Raha mijery ny eo alohan'izao mofinaina izao isika Jesosy Kristy rehefa avy nalainy devoly fanahy eo amin'ny 4:20 kosa izy dia niverina nakany Galilea ary araka ny fanaony dia miditra any amin'ny sinagogy Jesosy Kristy ka miteny amin'ny olona, mampianatra ny olona, miresaka amin'ny olona. Ary izany zavatra ataon'i Jesosy Kristy izany dia mahatonga fahagagana mandrakariva, mahatonga ny olona ihany koa ankalaza an'Andriamanitra amin'ny zavatra izay ambarany. Eto kosa izy dia tonga tao Nazareta ilay tanàna nahabe azy araka ny fanaony dia tonga ao amin'ny sinagogy izy. Teto dia Jesosy Kristy no nandray an-tanana ny amin'ny famakinany soratra masina ny fanaon'ny jiosy mantsy. Tamin'izany fotoana izany ny olona lehibe izay nahazo alalana avy amin'ny mpitarika ny sinagoga dia afaka mamaky ny soratra masina. Ary ny boky ny Isaia ampaminany no voalahatra hovakian'i Jesosy Kristy eto. Araka izany ara dia misy ny hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika indray amin'ny alalan'izao soratra masina manoloana antsika izao. Dia mampiharihary ny maha-Jesosy Kristy, maha-Andriamanitra ny Jesosy Kristy izao soratra masina eo ambany masontsika izao. Eo amin'ny 5:20 dia voasoratra hoe: ny fanahin'i Jehovah no ato amiko satria nanositra hitory-teny soa mahafaly izy. Jesosy Kristy ilay Mesia, izany hoe Jesosy Kristy ilay voaositr'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanokana an'i Jesosy Kristy eto ary izany fanokanana izany dia fanokanana tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny mpisorona mantsy na ny mpanjaka taloha no sorana dia rehefa hosoran'Andriamanitra izy dia diloilo no anosorana azy, ho mariky ny mahampanjaka azy. Fa eto dia Jesosy Kristy kosa no soran'Andriamanitra tamin'ny fanahiny izay midika fa Jesosy Kristy dia mpanjaka. Ary amin'ny mahampanjaka azy, Jesosy Kristy no eketeny, Jesosy Kristy no mpitarika, Jesosy Kristy no lohany amin'ny zavatra rehetra. Ary ao anatin'izany ihany koa, satria no soran'ny fanahy masina izy dia midika ihany koa izany fa Jesosy Kristy dia mpisorona. Jesosy Kristy dia mpisorona. Amin'ny mahampisorona azy dia sady mpisorona izy manatitra fanatitra, izany hoe Jesosy Kristy tsy tahaka ny fanatitra izay natolotry ny olona fa sady nanatitra ny tenany no natolony ho fisoronana. Sady mpisorona izy izany no sorona satria izy ilay natolotra teo amin'ny hazo fijaliana, izy no nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ao anatin'izany ihany koa manosorany fanahy masina an'i Jesosy Kristy dia maneho fa Jesosy Kristy dia mpaminany. Jesosy Kristy ilay tena mpitondra ny hafatra feno avy amin'Andriamanitra amin'ny mampaminany azy, izy ilay iraka izay iran'Andriamanitra. Araka ny efa voalazany rahateo hoe izay rehetra reko tamin'ny iraiko no ambarako. Izany hoe Jesosy Kristy dia tena mpaminany feno. Teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely dia tsy fanao izany hoe olona anankiray dia mitondra anarana telo, sady mpisorona no mpaminany no mpanjaka, fa na izy mpisorona sy mpanjaka na izy mpisorona sy mpaminany izay ihany. Fa Jesosy Kristy kosa dia tena miavaka amin'ny maha-Andriamanitra azy, sady mitondra ny titra maha-mpisorona izy, mitondra ny titra maha-mpanjaka izy, mitondra ny titra maha-mpaminany azy. Fa ao anatin'izany inona raha no afatra ho raisintsika? Jesosy Kristy no mpanjaka. Aoka izy no ekentsika teny, aoka ny teniny irery ihany no ekentsika amin'ny zavatra rehetra, aoka omentsika voninahitra izy. Jesosy Kristy no mpisorona, efa natolony ho antsika ny tenany, efa nanao ny avitra ho antsika izy. Jesosy Kristy no mpaminany, aoka ny teniny irery ihany no ekentsika ho fiainana ho antsika. Ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy Kristy no andeha ho fiainantsika ihany koa. Fa ao anatin'izany ihany koa ny hafatra faharoa dia izao hoe raha nosoran'Andriamanitra ary izy dia nosorana hanao inona?
na nisoran'andriamanitra azy dia nianao ny asa satria ny zanak'Israely dia niandrandra ilay Mesia izay hanafaka azy ireo tamin'ny fanangejan'ny Romanina, dia tonga Jesosy Kristy nomen'Andriamanitra. Ary hitantsika eo amin'ny 5:20 ihany ka hatramin'ny 7:20 dia miresaka zavatra maromaro izy hoe naniraka itory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba hanafaka izay ampahoriana itory ny taona ankasitrahan'i Jehova, itory teny soa mahafaly ho an'ny malahelo. Tamin'izany fotoana niainan'izy ireo izany dia betsaka ireo olona malahelo toritory fo noho ny amin'ny zava-misy izay niainan'izy ireo, satria teo ambany fanapahana izy ireo dia tsy nanana intsony izany hoe fifaliana izany fa reraka ny vahoaka, kivy ny vahoaka, tsy nanana izay maizy azy intsony. Kanefa tonga Jesosy Kristy hitondra teny soa mahafaly ho azy ireo, hanasitrana ny toritory fo. Isika ihany koa ry havana dia manana izay mety ho ratra-potsika, manana izay mety ho mahatoritory ny fotsika, fa Jesosy Kristy efa tonga hanasitrana antsika. Ekeo izany fanasitranan'i Jesosy Kristy izany, fa hanasitrana antsika no nahatongavana. Fampahiratana amin'ny jamba. Maro ny olona izay miaina ao anatin'ny fahajambana. Ny fahajambana resahana eto dia fahajambana ara-panahy. Tsy mahatodika amin'Andriamanitra intsony ny ankabeazan'ny olona satria variana loatra amin'izao fiainana izao, sarotra ny fiainana dia tsy mahita intsony ilay fahasoavana lehibe eo anoloany, dia ilay fahasoavana izay nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Andery ho raisintsika izany fahasoavana izany ka tsy ho jamba isika, tsy hahita izany fahasoavana omeny Jesosy Kristy ho antsika izany, hanafaka izay ampahoriana. Be dia be ny zavatra mety mampahory antsika amin'ny lafim-piainana maro, fa Jesosy Kristy kosa dia tonga hanafaka antsika ao anatin'izany fahoriana izany, amin'ny lafim-piainantsika rehetra mihitsy, fa tsy amin'ny sombitsombiny na amin'ny ampahany ihany. Izany no fahanafahana izay hoentin'i Jesosy Kristy io. Ninona zavatra mamatotra antsika, ninona zavatra mety mangeja antsika, andeha hoentintsika ao amin'ny Jesosy Kristy fa hanafaka antsika izy. Itory ny taona ankasitrahan'i Jehova. Ity dia ilay taom-panafahana, taom-pahasoavana, taona ny famindram-po, taon-jobily. Tamin'izany fotoana izany dia rehefa misy olona manana trosa dia afoy iny. Rehefa misy andevo ao amin'ny olona iray dia alefa iny. Ary eo ihany koa ny hoe fifamelana eo amin'ny samy olona. Izany tokoa ny nahatongavan'i Jesosy Kristy teto amin'izao tontolo izao hoe mba hananantsika famindram-po, mba haizantsika mifamela, andraisantsika ny famelan-keloka ihany koa, amitsorantsika izay rehetra mety manahirana antsika eo amintsika samy isika, amintsika sy amin'Andriamanitra, fa efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny anjarany, fa ny anjarantsika ihany koa dia ny mandray izany fanavotana natao ho antsika izany, fa efa notoriana tamintsika ny taona ankasitrahan'i Jehova. Dia aoka isika mba ho mpamindra fo ihany koa, aoka isika mba ho mpamela heloka ihany koa tahaka ny raintsika izay mpamela heloka, dia andeha hiainantsika sy velomantsika izany teniny izany. Fa Jesosy Kristy no ilay voahositr'Andriamanitra, izy no ilay Mesia. Ary raha voahositr'Andriamanitra izy dia nosorana mba hiasa, ka ny asany dia tanterahany ho an'izay rehetra mino sy matoky azy, koa aoka ho feno ny finoana sy fahatokinan'Andriamanitra ny fiainantsika, fa efa nanafaka antsika izy. Ary olona afaka isika dia andeha tena hiainantsika izany maha olona afaka antsika izany. Dia ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao, izay hoentinao mampahery anay indray, fa nitondra ny teny soa mahafaly ho anay tokoa ianao, ary mandraka ankehitriny izao dia mbola miaina sy mivelona amin'izany teninao izany izahay. Manoloana ny zava-misy iainanay tokoa Andriamanitra dia maro ireo zavatra mety mampahory anay, mandreraka ny fonay, ka tsy hanananay fahafahana feno
ianao anefa dia tonga mba hanafaka anay. Mety izay jesosy ankehitriny no hafahanao amin'izay rehetra mangeja sy mamatotra anay ka tsy hanananay fifaliana, tsy hanananay ilay fitiavanao aminao. Ankehitriny izahay mivavaka aminao, mangataka aminao ny herin'ny fanahinao ane hiasa ao anatinay mba tonga anay hanana izany fiainana feno fahafahana izany. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny fitiavan-dalina izay asehonao aminay isan'andro. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao dia hoekenay izany, hiasa eo amin'ny fiainanay ihany koa. Makivaky tontolo andro vaovao izahay, zava-baovao no mety iainanay. Mino sy matoky anefa izahay fa efa mialohanay ianao amin'ny toerana rehetra izay hodiavinay, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, ary han'olo-tsainanay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny amin'izay rehetra tokony hitondrana ny fiainanay indray amin'ity anio ity, izay irinay sy angatahanay Tompo dia ampitombo eo anatinay ny finoananao, ampitombo eo anatinay ny fitiavananao, mba hizara fifaliana sy fitiavana ho an'ny manodidina anay ihany koa izahay fantatra fa mila izany izy ireny. Dia izahay no irahinao indray ankehitriny hitory ny teny soa mahafaly dia mba hizara izany ho an'ny mpianakavin'ny finoana, ho an'ny ankohonanay, ho an'ny fiarahamoninay, ho an'ny olona rehetra izay tianao indray hanehoana ny voninay trao amin'ity anio ity. Petraka fiainao amin'ny pelantananao ny asa mandraranay sy izay rehetra ataonay ihany koa, mba ho ankasitrahanao izany ary mba ho feno ny fanambinana sy ny fitahiana avy aminao Andriamanitra. Mampaherezanay fanahy masina ny amin'izay mety ady sarotra, mety ho olana sedrainay, fantatra fa miaraka aminay mandrakariva ianao ao anatin'ireny, dia atsiaro maivana tokoa izahay. Dia ireo izay ao anatiny tsy fahasalamana Tompo andray an-tanana azy ireny ene ianao ka nasitrana azy. Ireo izay azo pahoriana koa mba ho vanginao ka ho ampiononinao. Dia mino izay Jesosy fa ninonina tiany ho tanterahina dia ny sitraponao no ka ho tanteraka amin'ireny rehetra ireny. Fa ankehitriny izahay dia miombona amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe: sainay hoy izay any an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao hoe teo an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay io izay nasahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninay hatramin'ny mandrakizay. Amen. Hitsangana isika hanatanteraka ny fanekem-pinoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalona ny napaka Pônty Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any ho afiany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisy nitsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tanteraka aminareo izany manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ane ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Iray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.